manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Manona ny fiadanana Jesosy ary fahasoavana sy ny famindram-pona eo amintsika menakavy izay manaraka hatrany izy vandarana izao pasteur André Alvarez, miarabanao manokana, miarabanao ihany koa pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miarabanao pasteur André Alvarez. Andao hivavaka avy hatrany arsika dia metraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanana tompo. Raha eo dia misaotra be diabe ny amin'ny fitarianao, misaotra be diabe ny amin'ny fahasoavanao izay mbola ampianaranao indray ny détournomie toko faefatra amin'izao fotoana izao. Aoka ny fananao masina amin'izao fotoana izao anazavany sainay amianay fatakarana dia ho azonay tsara, ovaraina tsara ary ny teninao izay raisinay eto androany ampisy fiovana lehibe, isy fiatraikany goavana be, anovany fiainanay amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra, satria izao voalazany teninao manao hoe zaho avy ananany fiainana ary ananany be diabe. Zany fiainana be diabe zany no raisinay hotovozonay tompo anatin'izao fianarana ny teninao zao. Zao ihany koa voalazany teninao manao hoe ny teny dia atao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, ary zay nandray azy, zay nandray izany teny zany dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka dia aoka ny herinao, fahasoavanao hirotsaka amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasika pasteur nome détournomie toko faefatra zany. Izy ity dia mizara misy fizarana telo zany ato fa ngamba ny fizarana voalohany sy faharoa no vakintsika pasteur. Andininy voalohany hatramin'ny andininy efapolo tany no vakintsika aloha amin'izao fotoana izao. Ny lohateny dia hoe fampirosian'ny Mosesy ny Israely mba hazoto mitandrina ny lalàna. Ary ankehitriny ry Israely mienoa ny didy sy mifitsipika izay ampianariko anareo, arahinareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny Jehovandriamanitra ny razanareo anareo. Andiny faharoa, aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza nasolo anareo fa tandremo ny didiny Jehovandriamanitra areo izay andidiko anareo. Ny masonareo fa nahita izay nataony Jehovah nohony amin'ny bala-peora, fa ny olona rehetra izay nanaraka amin'ny bala-peora dia naringa ny Jehovandriamanitra ao tsy eo aminao, fa ianareo izay nifikitra tamin'ny Jehovandriamanitra areo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Indro efa nampianariko ny didy sy fitsipika ianareo araka izay nandidiny Jehovandriamanitra ay mba arahinareo any amin'ny tany izay efa idiranareo lovana. Koa tandremo ary ataovy zany, fa izany no fahendrenareo sy ho fananao saina eo mason'ny firenena samihafa. Fa ndre izany ny lalàna rehetra zany izy ka anao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io, fa iza no firenena na dia lehibe aza no mba manan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehovandriamanitra amin'izay rehetra iantsotsika azy, ary iza no firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra zao izay ataoko eo anatrehanareo anio. Kanefa kosa mitandremo ianao ka tandremo tsara ny fanahinao, fandrao hadinovinao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao, ary andreo miala amin'ny fonao zany amin'ny andro rehetra iainanao fampifataro ny zanakao sy ny zafinao zany. Dia izay hitanao tamin'izay andro nitsangananao teo anatrehan'i Jehovandriamanitra ho tanao reba, fony Jehovah laza tamiko hoe angony aty amiko ny olona dia ampatranesiko azy ny teniko izay ianarany mba atahoatray amin'ny andro rehetra iainany ambonin'ny tany sady ampianarana ny zanany koa. Dia nanakaiky ianareo ka nitsangana teo ambodiny tendrombohitra, ary ny tendrombohitra nirehitrafo nanakatra ny lanitra sady nisy aizina sy rahona ary aizipito. Dia niteny taminareo teo amin'ny afo Jehovah, ny teny ihany ny renareo fa tsy nahita endrika akory ianareo.
dia nambarany taminareo nyfanekeny zay nandidiny anareo arahana dia ny didy folo ary nosoratany teo mivaty fitsakaroa ireo ary izao no didiny Jehova tamin'izany andro zany ampianatra anareo ny didy sy mifitsipika mba arahanareo any amin'ny tany zay efa hidiranareo olovana dia hatandremo tsara ny fanahinareo fa tsy nahita initsy akory ianareo tamin'ny andro zay nitenenan'i Jehova taminareo tao amin'ny afo tanao rebo fa ndreo manao ratsy ianareo ka manao sary zavatra voasikotra ao anareo arak'izay ny zavatra na inona dia sarin-dehilahy na sarim-behivavy na sarim-biby zay ty ambonin'ny tany na sarim-borona mananelatra zay manidina eny amin'ny habakabaka na sarim-biby mandady na mikisaka amin'ny tany na sarin-kazan-drano zay amin'ny rano ambanin'ny tany ary andreo raha miandratra ny lanitra ianao ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kitana dia izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho voataony ianao iakohako anatrehany sy anompo azy zay nataony Jehova Andriamanitra tao anjara ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra fa ianareo no nalain'i Jehova ka nety nivoaka tamemy fandredream-by dia avy amin'ny tany Egypta mba ho firenena ho azy tahakany amin'izao anio zao 5 ary Jehova dia tezitra tamiko noho ny aminareo ka nianina fa tsy hita ny Jordana aho nahiditra ny amin'ny tany soa zay nomeny Jehova Andriamanitra ao olovanao fa izao faty amin'ity tany ity fa tsy hita ny Jordana fa ianareo kosa hitaka andovo zany tany soa izany mitandrema ianareo fa andreo manadiny fanekeny Jehova Andriamanitra reo zay nataony taminareo ka manao sary zavatra voasikotra ao anareo araky ny endriky ny zavatra zay efa nandrarany Jehova Andriamanitra ao anao fa Jehova Andriamanitra ao dia afo mandevona eny Andriamanitra saro-piaro izy raha miteraka sy loajafy koa ianao ka efa nitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary manao ratsy ka manao sary zavatra voasikotra arak'izay endriky ny zavatra na inona manao ratsy eo mason'i Jehova Andriamanitra ao ary mampatezitra azy dia miantso ny lanitra sy ny tany vavolombelona ao anio fa vetivety foana dia ho fombana tokoa ianareo tsy eo amin'ny tany zay alehanareo hita ny Jordana olovana tsy ho maro andro eo ianareo fa haringana tokoa ary Jehova mpela anareo any amin'ny firenena samihafa ary ho tonga olombitso sy izay sisa aminareo any amin'ny firenena samihafa zay torany Jehova anareo ary ihany no anomponareo Andriamanitra asany tanan'olona dia vatamakazo zay tsy mahita na mandre na mihinana na manom-bolo kanefa any ianao no hitady an'i Jehova Andriamanitra ao ka hita azy raha mitady azy amin'ny fona rehetra sy mifanana rehetra raha azo pahoriana ianao famanjoanao ireo zavatra rehetra eo dia hiverina amin'ny Jehova Andriamanitra ao ianao any am-parany ka hiaino ny feony fa Andriamanitra mamindra fo Jehova Andriamanitra ao ka tsy hafoy anao na andringana anao na nadiny fanekena tamin'ny razanao zay efa nianianany taminy fa antanio ange ny andro lasa zay teo alohanao tamin'ny andro zay namoronan'Andriamanitra ny olombelona tetỳ ambony tany aratra amin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka zany na mba efa nisy re tahaka zany moa efa nisy firenena nyrefen'Andriamanitra ny teny tamin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany moa efa nanandrana ndehaka ny firenena ho azy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra tamin'ny fizahatoetra sy ny famantarana sy ny fifakakana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrahiditra ary ny fampitaroana lehibe arak'izay rehetra taon'i Jehova Andriamanitra ao anareo tany Egypta teo masonao ianao no napahitany zany mba hafantaranao fa Jehova n'Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy avy tany an-danitra no nampandrenesana anao ny feony anarahany anao ary teo ambonin'ny tany no nanehony anao ny afo ny lehibe ary ny teniny fa renareo tao voan'ny afo ary satria tiandrazanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy dia izy no nitondranao nivoaka tany amin'ny tany Egypta tamin'ny heriny lehibe androany eo anolohanao firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao mba hampidirana anao sy ny hanomezana anao ny tany nolova tahaka ny amin'izao anio zao koa aoko ho fantatra ao anio ka tsarovy amponao fa Jehova no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy aty amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy dia tandremo lalany sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hita soa ianao sy ny taranako mandimby anao ary mba ho mandro maro andro ianao any amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitra ao anao mandrakizay 7 lohateny dia hoe nanendrena tanàna telo antsiran'izay nafaty olona tsinahy ary tamin'izay Mosesy dia nanokana tanàna telo tany andafa-tsinana ny Jordana mba antsiran'izay nafaty ny namany tsinahy ka tsy ankala azy teo aloha dia ho velona izy raha mandositra any amin'ny anankiray amin'ireo tanàn'ireo dia Bezera ny nefotra any amin'ny tany lemaka any Robenita ary Ramota Gilead any Gadita ary Golana ny Basana any Manasita ary zao ny lalàna zay nalahatra Mosesy teo anatrehany zanak'Israely izao ny teny vavolombelona sy ny didy ary ny fitsipika zay nambaran'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka tany amin'ny tany Egypta izy tany andafiny Jordana tao Antoasa tandrefony Betipiora tao amin'ny tany Siona ilay mpanjakany Amori tanonina tao Esbona dia ilay noreseny Mosesy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta izy ka dia azony ny tany Siona
sy ny tamin'ny oka mpanjaka ny basana dia mpanjaka roa tamin'ny amorita zay tany andafiny jordana hatrany are roa zay moronloasandrika ny arinona ka hatramin'ny tendrombohitra siona hermonina zany dia nytany arehetra any andafy atsinanany jordana ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany ay embodin'ny pisga pasteur lavalava zay vaky teny zay lavabe mihitsy pasteur Alvarez nefa ny tsy maintsy vakina satria tsika moa efa nanao fanekena ihany koa ny amin'ity tsy maintsy amakina nyity tenin'Andriamanitra ty sady manao taradarana ho an'ny olona amin'ny famakina baiboly satria dia misy olona ny tsy mamaky baiboly mihitsy raha tsy indray mandeha isataony fa dio baiboly io natao angitrano dia rehefa tonga ny alahady dia fafafana mosoara fotsiny le vovobovoka kely ety ivelany fa ny ao anatiny eo tsy vakina akory kanefa ny soratra masina dia milaza manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina miteniny amin'ity faminaniana itya fa mitombotra ny andro hoy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe mitondra fahasambarana ny famakinan'ilay teny sy ny fiainona ary indrindraindrindra moa zany ny fitandremana ilay tenin'Andriamanitra ny fehm'izay vaky tena zay nga pasteur Alvarez dia mazava be mihitsy averiky vakina ny andrin'ny 7 zany ny fehin'io tenin'Andriamanitra rehetra io hoe ko aoko ho fantatrao an'io ka tsarovy ao am-ponao fa Jehova no Andriamanitra ny amin'ny lanitra ambony sy aty amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy dia tandremo ny lalany sy ny didiny izay andidiko anao an'io mba hahita soa ianao sy mitaranaka ao mandimby anao ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao ho anao raha nanaraka tsara ny vaky teny ny tsika mpijery sy mpiaino dia tao anatin'ity toko faefatra iray manontolo tia dia niverimberina teo pasteur Alvarez le hoe sarin-javatra voasokotra manomboka amin'ny andininy fa 7 dia miverimberina eo zany le izy hoe tsy tokony ianao an'izany ary tsy tokony iankohaka zany hoe ny tena votoatin'ilay hoe didin'Andriamanitra eto amin'ity toko faefatra ity ny resakitsika le hoe didin'Andriamanitra sy lay fitsipikandidiny dia fialana amin'ilay fiankofana amin'ny sarin-javatra voasokotra na amin'ny fanompo-tsampy na amin'ny fivavahana amin'ny Andriamanitra izy satria dia mazava foana zany le teny soratra masina pasteur tamin'ny Isaia toko 2 Isaia 41 efa nisy vanim-potoana namakitsika an'izay teto toko 2 andin'ny fahavalo izay dia hoy ny teny soratra masina 42 8 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jehova hoe zao ny Jehova zany nanarako ka ny voninahitro tsy meko ny hafa na ny fideranay ho an'ny sarin-javatra voasiko zay raha misy zavatra tompoko mahasary-piaro an'Andriamanitra indrindra dia ilay resaka voninahitra io dia sarotiny mihitsy Andriamanitra amin'io pasteur Alvarez ozy izy manao hoe ny voninahitro tsy mety ny hafa marina fa misy andalatsoratra masina milaza manao izy zay manome voninahitra dia omeko voninahitra ozy Andriamanitra fa misy voninahitra voatokana mihitsy spesiala mihitsy omen'Andriamanitra ny olona zay zay manome voninahitra azy ohatra hoe tahaka ny fahasalamana dia voninahitra omen'Andriamanitra ny olona rehefa mahay manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray ny fisondrotana grady dia voninahitra omen'Andriamanitra ny olona zany ny fahasoavana maro samihafa dia voninahitra omen'Andriamanitra ny olona zany fa le voninahitran'Andriamanitra lay toerana mahandriamanitra azy dia tsy omena ny olona mihitsy tsy omena ny zavaboary mihitsy na ny fiderana azy ho an'ny sarin-javatra voasokotra zany hoe Andriamanitra zany pasteur Alvarez dia sarotiny amin'ny voninahitra sy le hoe fiderana io ka raha misy olombelona na vato aman-kazo na ierika ny zavatra eny ambony na ety amin'ny tany ambany na ny ambany ranomasina na any amin'ny nahazan-drano izy le baiboly teo dia tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy zany raha ohatra ka misy olona na vahoaka miankohaka eo anoloany zay sarin-javatra voasokotra zay eto amin'ity Deutéronome toko 2 dia miresaka izy an'le hoe bala-peora
tadiditsika tsara io bala-peora io a eo amin'ny andin'ny fahatelo. Io bala-peora io dia tamin'ny andron'lay mpanjaka anankiray, mpanjakan'ny amonita, lay hoe mpanjaka moabita atao hoe balaka, de nakanay mpaminany anankiray atao hoe balama izy. De io balama io no tabazan'ny balaka omena vola aman-karena mba hanosona ny zanak'Israely, fa tsy nentina hanosony balama. De ny antoro hevitra nomeny balama dia ny hoe andefaso vehivavy tsara tare, zay tena tsara tare indrindra eo amin'ny moabita. De narefa ny vehivavy tsara tare rehetrarehetra dia nyray tam'ireny ny lehilahy teo amin'ny zanak'Israely. De tsy vitany hoe niaraka tamin'le vehivavy fotsiny ty izy, fa ny voalazan'ny soratra masina de hoe niray tamin'ny bala-peora. Ity bala-peora ty nefa de Andriamanitra izy, zany hoe fampotsampy lehibe tao Moaba mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany, ary nanomboka teo no nyrehetra ny fahatezeran'Andriamanitra, satria nisy fijangajangana ara-nofo mivantana teo, ary nisy fijangajangana ihany koa ara-panahy. De nahatonga an'ilay izy, nahatonga ilay zanak'Israely tena ringana tamin'izany fotoana zany, nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Pasteur Alvarez, nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary eo ry havana malala no mahasarotiny an'Andriamanitra mihitsy le hoe voninahitra sy ny fiderana io. Ny baiboly de milaza, teny ny soratra masina manao hoe sambatra ozy ny firenena manana ny Jehova ho Andriamaniny. Sambatra ny firenena manana ny Jehova ho Andriamaniny. Ny mifanohitra amin'izany zany de zao: voaozona ary mijaly fa diranovana ny firenena zay manana ny sampy na manana sarin-javatra voasokotra ho Andriamanina. Io jereo tsara ny zavatra mitranga pasteur. Ny eto ambony tany eto misy firenena voafidy, nofidian'Andriamanitra manokana mihitsy. De anisan'ny nofidian'Andriamanitra aloha zany voalohany indrindra ny zanak'Israely. De ireo zanak'Israely ireo amin'ny fotoana mivadika amin'Andriamanitra de tena sazian'Andriamanitra mihitsy ireo firenen'ireo, ary tsy tafavoaka mihitsy ireo raha tsy mibebaka ireo. Pasteur Alvarez, zay anankiray. Fa anisan'ny firenena ihany koa zay nofidian'Andriamanitra dia ity Madagascar ity. Alléluia. Efa nisy vanim-potoana tamina mpianatra ny bokin'ny Genesis tsika sy anao pasteur, de nanazavany avy amin'ny teny hoe Madagascar, de misy silaka foko Israely ao anatin'ilay izy. Ohatra hoe ny hoe ma de avy amin'ny atsasaky ny fireneny Manase, ny hoe da de avy amin'ny fireneny Dana, ny hoe ga de avy amin'ny fireneny Gada, ary le skara dia avy amin'ny fireneny Isakara. Zany hoe misy silaka foko ny zanak'Israely zany eto Madagascar eto. Resaka raha baiboly zay fa be lehibe ny lovatsofina manamarina zay, fa tsika tsy mitombo teny fantatra amin'izany zavatra zany, fa ny zavatra hita fotsiny de hoe voafidy ty Madagascar ty. Ary jereo tsara ny zavatra misy eto pasteur, fa amin'ny fotoana mivadika amin'Andriamanitra ty fireneny ty de miaina ao anaty fantrana ary ao anaty fijaliana be mihitsy. Akoatran'ny zavatra andesantsika teto mandro hoe akoatran'ny crise politique zay miseho teto Madagascar hatramin'ny taona hatramin'ny nahazahoana ny fahaleovantena ka hatramin'izao fa 7 taona nahazahoana ny fahaleovantena zao dia eo zany ireo crise politique sy ny mpitondra zay ny fanongana teo zay niteraka crise teto amin'ity fireneny ty, zay tsy ho resantsika tsy momba an'iny, fa anisan'ny zava-doza niteraka ny fantrana sy ny fampitena teto amin'ny firenena dia ny fanindraindrana ny fampotsampy. Anisan'ny tena nampidikizo ny firenena dia ny fanompona ireo karazana fampotsampy. Ary anisan'ny tsaroko teto foana teto Madagascar teto tany hoany amin'ny taona tena amby 10 tany hoany izy io, tena amby 17 1993 tany hoany. Tsaroko nisy crise politique be teto Madagascar, nisy crise politique. De rehefa nisy crise politique teto Madagascar de ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany dia nitarika n'ilay fanompo-ombelona, ny fanompo-tsampy lehibe
teny amin'ny toerana anankiray teo tavaradrano tamin'izany vanim-potoana zany dia niositra an'ireny le tany ravo hitanao le fotsifotsy reny tany malanto ozy neny amin'ny ilany andrefana miositra le tany malanto fotsifotsy reny de le filopirenenantsika tamin'izany mihitsy miositra ny tany malanto io de nanomboka voavita mihitsy le fanompo tsampy io le alamady be io a de inona zavatra nitranga niady isy le premier ministre le nifandramatra teo isy le premier ministre de tsy nifampitentsony dia ny flotte daholo ny zavatra rehetrarehetra teto Madagascar nefa rano dia niongana teo amin'ny toerany lay filopirenena vokatry zay fanompo-tsampy zay zony teny filopirenena pasteur hoe zaho izy tsy maintsy mijoro le mijoro tiany tena io zany a le manompo le fanompom-be tsy maintsy mijoro eo amin'ny fanompo-tsampy izy tsy maintsy mijoro satria eo foana le izy hoe ndradratsika mieritreritra hoe io le kolotsaina malagasy fa tsy kolotsaina malagasy ny fanompo-tsampy tena tsy kolotsaina malagasy ny fanompo-tsampy za moa zany de misaotra an'Andriamanitra hoe ny filopirenena voavoafidy teo tato ato io moa zany de filohan'ny malagasy rehetra hoe na nifidy na tsy nifidy zany a de tsika tsy mitongilana am'le fijery fa anisany mba nanaitrana tamin'le teniny de hoe mbola tsy nanompo sampy engane manana Andriamanitra ozy ary mbola tsy nanompo sampy de raha izay tokoa nitarihana n'lay firenena zany ka hialo am'le fanompo-tsampy pasteur Alvarez dia manomboka ho tapaka ny ozona eto Madagascar satria ny ozona de avy amin'ny fanompo-tsampy ary anisan'ny fandringanana ny seho tamin'reto zanak'Israely reto eto amin'ity Deutéronomie toko fahevarity zay famerena teny ka nataon'Andriamanitra mihitsy hoe aza manompo an'io na nienikeny lanitra ambony na nety amin'ny tany ambany na sarina aza andrano ny ranomasina na olombelona be de be le mitantara lana vehivavy eto angamba izy no mitantara be indrindra ny resaka sarin zavatra voasokitra io amin'ny baiboly ray manontolo amin'ity Deutéronomie toko fahevarity na sarina lehilahy na sarina vehivavy na biby mandady na biby mikesika na vorona tataraina eo daholo hoe tandremo manao de tandremo ihany ko anao miekohoka eo anatrehany fa mampididoza le izy zany hoe ny fiankohofana amina zavatra anankiray zany na vato na hazo na sary na olombelona dia miteraka ozona sy faharavana eo amin'ny tokantrano anankiray sy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary zany ane pasteur no misy kristiana indraindray aty aoriana mivavaka de rehefa mivavaka izy de miteny manao hoe tena rava pasteur ny fiainanay potika tanteraka de ny fantanina mipetraka hoe vaizany napotika an'io ary io foana no tsara foana fatarina ny loha ranony vin'ny problème anankiray fa raha tsika makanao an'le hoe délivreo a eto ambavaka fa fataro ny loha ranony vin'ny problème anao satria misy vanim-potoana nanompo sampy be anao na nompo sampy be ny ray aman-dreninao nanompo tromba mpandeha makany amin'le mpitaiza olony reny mpijery tonotona na mpijery tonombitana sy ny maro samihafa na mpanandro na mpanao magie na tsy haiko na mpilalahody ratsy de reny ny zavatra mitoponao hatramin'izay nataonao tamin'ny tsenanao niarovanao ny ombonao niarovanao ny fanananao na nososorana an'ireny ny tenanao de misy amintsika zao mijery an'ity fandarany ity mbola misy miambozona kely ino ty sakamalo kely de miambozona kely asiana bokotra kely zany ny tanan'ny ankizy de afatotra am'le tady kely malotoloto kely iny de reny ve ny amonjy de misy amintsika misotrosotro rano no amasinina tany amin'ny toerana maro samihafa tany de nieritreretinao zany ireny ny fiarovana zao anefa nitadio raha ireny ny nieritreretinao iaro anao de reny atao hoe fanompo-tsampy ary reny fanompo-tsampy reny pasteur Alvarez de metraky any anatin'ny vatantenan'le olona sy any anatin'ny fanahan'le olona zany reny mahatonga le hoe misy fianakaviana taranak'olona anankiray de mitovitovy daholo ny zavatra mahazo azy ohatra ao anatin'le fianakaviana tsy maintsy ahitana olona voan'ny andro be foana ao anatin'le fianakaviana ny akamaroana izy mianakavy misarabady foana de any amin'ny vady faharoa na fahatelo any vao mahatsaka tokantrano zany hoe tsy maintsy miteraka kely tsy manambady aloha de le miteraka tsy manambady io miteraka amin'ny vadin'olona tsy maintsy vadin'olona aloha no azahoana taranaka voalohany zay vao manambady am'izay ozona ane zany pasteur vokatry ny fanompo-tsampy daholo zany misy karazan'olona tena hoe manana olana be foana rehefa hiteraka ary eo anatin'le fianakaviana no misy an'io raha zavatra indremandeo ao anatin'ny fianakaviana mety hoe mety avy amina fampisaviana fa raha hitovitovizana le izy zany de tiany Deutéronomie toko fahevarity avy amin'ny fanompo-tsampy io pasteur Alvarez zay mahasarotana ny Andriamanitra ka nitenenany eo am'ilay toko fa 7:7 teo manao hoe aoko fantatrao an'io ka tsarovy ao am-ponao
fa Jehova no mandriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy no andriamanitra ny ambony sy ety amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Zany hoe raha tian'ny olona zany pasteur Alvarez no afaka de tsy maintsy miverina manompo an'Andriamanitra le olona, tsy maintsy miverina manompo an'Andriamanitra. Ahoana moa le hoe manompo an'Andriamanitra? Le manompo an'Andriamanitra de eto amin'ity le andiny faraika amby efapolo, roa amby efapolo, telo amby efapolo ty de jereo tsara pasteur misy io le fanazavantsika tany aloha izy io lay tanàna fantasirana le olona ohatrany hoe olona manota zany de misy tanàna fantasirana de tsy inona koa io fa ny tanàna fantasirana de Jesosy Kristy tompo. Zany hoe ny olona rehetrarehetra avy nanota, ny olona rehetrarehetra tena tao anatin'ny faharatsiana rehetra tao anatin'ny fanompotsapy ka raha tiany tsy hotratran'ny fanamelohana ny ambozona sy baby ny ozona io de mandositra amin'le tanàna fantasirana de Jesosy Kristy. Ao ianao no mandositra, ao ianao no mitady famelan-keloka. Ary efa tonga amin'ny Jesosy le olona pasteur de zao tsy misy fanamelohana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Zany hoe raha toy ianao zany ka mitady famelan-keloka na mitady fanafahana de ao amin'ny Jesosy tompo rery ihany no ahitanao an'izay famelan-keloka zay satria Jesosy Kristy tompo no nandatsaka ny rahany mba ho famelana ny helokontsika. Ary raha tsy nisy nalatsaka tsy nisy famelan-keloka de afaka mandositra ao daholo zany rehetrarehetra na ireto le mpanompo sampony resako taminao rehetrarehetra na re olona avy nikohoka tamin'ny sarivongandreo na re olona nanompo Andriamanitra izy rehetrarehetra eo ka miverina amin'Andriamanitra mandositra ato amin'ny Jesosy. Ao zany ny tanàna fantasirana Jesosy Kristy tanàna fantasirana de afaka reny olona reny pasteur. Ary ny Baiboly de milaza manao hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anao de ho afaka tokoa ianao. Jesosy no lazaina amin'io zany hoe ny fanafahana faratampony ary tsy maintsy afaka ny olona tonga ao de ao amin'ny Jesosy irery ihany. Amin'ny Jesosy irery ihany misy fanafahana ary misy vakiko kely reto misy andiny vitsivitsy reto vakiko pasteur raha ny satria raha ny ompon'Andriamanitra moa zany de ny ampandovany zanak'Israely ny tany zany hoe mba hananany fahasambarana hanana fiadanana ahatonga azy ireo iaina ampifaliana ao anatin'ny fahasoavana. Tena hoe olona feno fahasoavana vahoaka iavaka ety ambony tany. Zao ny voalaza ny teniny zao ny teniny manao hoe andiny toko fahaefatra andininy voalohany tapany faharoa de zao ny teniny hoe mba ho velony anareo ka hiditra sy andovan'ny tany zay nomeny Jehova Andriamanitra ny razanareo anareo, mba ho velona ianareo. De ety amin'ny andininy fahafolo koa de zao misy tena ohatry zao tapany faharoa koa de hoe tapany farany hoe zay ianarany mba hatahotra amin'ny andro rehetra iainany ambon'ny tany sady ampianarany ny zanany. Zany hoe tian'Andriamanitra ho sambatra zany pasteur reto zanak'Israely reto hoe na zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana io na ny zanany na ny zafiny tarana rehetra de zany mihitsy ny planin'Andriamanitra, zany mihitsy ny planin'Andriamanitra. Ahona nefa fomba atongavany zanak'Israely amin'izay hoe fiadanana, fahasoavana, fahasambarana, fiainana mpandresena araka ny tenin'ny Kristy manao hoe ny devolo izy tsy hoavy raha tsy Jona toko fafolo andiny fafolo tsy hoavy raha tsy amono angalatra ary andringana. Zay foana zany ny planin'ny devolo hoe atao zay fomba rehetra angalarana ny fahasoavana, atao zay fomba rehetra andringanana, atao zay fomba rehetra amonona na amin'ny alalany aretiny io na zavatra maro samihafa. De zay foana ny planin'ny devolo fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe za kosa ho avy mba hanana ny fiainana ary hanana ny be dehibe. Zany hoe ty Deutéronomie ity zany le famarena tena araka ny tenenina teo de hoe fanamafisan'Andriamanitra ny teny zay nambarana hoe matoa izy averina indroa de hamafisina tsara antitra terina tsara hoe ny teny zay nisorata amin'ny Mosesy de tsy tenin'ny Mosesy akory pasteur fa tena tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra velona mihitsy io tenin'Andriamanitra zay nosorata amin'ny Mosesy io ary hamafisin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity Deutéronomie ity zany. Ohatra zao koa no teny manaraka ihany koa pasteur le hoe andininy faharoa le hoe aza-pinareo ny teny Deutéronomie toko fahaefatra andininy faharoa zany aza-pinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza ny asoranareo fatandremo ny didy Jehova Andriamanitra reo zay andidiko anareo. Io tenin'Andriamanitra io zany pasteur dia manamafy ihany koa fa lay fanahy tao amin'ny Mosesy le nanoratra ny tenin'Andriamanitra ity de mitovy amin'le fanahy masina zay niasa tamin'ny apôstôly tamin'izany fotoana zany. Profony zany dia i Jona anisan'ireo apôstôly ny Jesosy Kristy tompo lay mpianatra malala ny Jesosy Jona apôstôly rehefa nanoratra boky dia misy frazy mitovy amin'io mihitsy zay nisoratany aty amin'ny Apokalipsia toko roa amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo de hoe
izao dia manambara amin'izay rehetra mandeha ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy reo andriamanitra nampiny loza voasoratra atao anatin'ity boky ity ary raha misy manaisitra ny teny amin'ity boky ny faminaniana ity dia isorin'andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina izay zavatra voasoratra ao anatin'ity boky ity tena mitovy misy le zavatra tia nampitaina hoe sady tsy azo ampiana tsy azo analana zany hoe ity ten'andriamanitra ity zany rahalasy anabavy dia nomen'andriamanitra atsika ary fahasoavana lehibe eo atsika paster ny fananana an'ity baiboly ity ary indrindra tsy ampy fotsiny fa raha baiboly no ampilatananao fa mila mpampianatra ianao mianatra ny tenin'andriamanitra ny anton'le fampianarana ny teny dia zao manana fahavalo ianao dia andresan'izay fahavalonao zay faharoa koa dia zao tsy horesinao fotsiny fahavalo dia hijanonao fiainanao fa anana fiainana be dehibe anana andova zavatra zany isy lova hoe tsika dia piray lova amin'i kristy ina moa lova amin'i kristy ozy ny tompo hoe fiadanako navelako anao fiadanako nomeko anareo ay ny fanjakana rehetra fa omena fa ifana rehetra any an-danitra zay ty ambony tany azay fezina rehetra ambony tany dia fezina any an-danitra any jehova ny tasy zay rehetra ho aminy zany hoe isika zany dia nomen'andriamanitra lova manokana paster araka ny teninao hoe manana lova manokana antsika raha ohatra hoe rehetra ambony tany zany dia Madagascar nomen'andriamanitra atsika hoe ahoana ry fomba ahafahantsika migioka ny fahasoavana sy ny arena eto amin'ity tany eto amin'ity Madagascar ty dia mazava mihitsy ny tenin'ny paster to tsy amin'ny alalan'ny fanaovana sary vongana paster na ho fianona sary vongana ary atako maheraka tanina sy eraka Madagascar na anao sarina vehivavy tsy fantarizasina izy izy sarina vehivavy ataonao na sarina lehilazy ataonao na sarina anjely io na sarina izy io na sarina izy dia tsy mahasoa atsika zany paster raha ty baiboly ty ny resana fa vao mainka araka ny teninao teo hoe mizara roa tsara mihitsy na fahafatesa na fiainana na fahasambarana na fijaliana misafiditsika raha isafidy anompo ny jevan'andriamanitra tsika ka hanaraka ny teniny dia mampanantena n'andriamanitra hoe andovan'ny tany ary ho lavandro-ianana ary giokany fahasoavana ao anatin'izany tany zany voatany le tany zay petrahanao a voatany asa zay ataonao a voatany tokantranonao dia miaina ampifaliana ianao raha makatony ten'andriamanitra fa raha mivadika kosa sika ka manompo sampy hoe manao sanjavatra vosikitra izy ianao hoe za tsy mivavaka amin'ny sanjavatra voasikitra io fa manahajatsy fotsiny a amin'ny maha ohatrosotra satria mety manana fehezanteny manokana ianao a manana argument ianao entina nohanana ny hevitra manokana amin'ny fanaovanao sary zavatra voasikotra na ohatranonao io na ataonao ivelan'ny tokotaninao io na ataony amin'ny arabe manoloana ny lalambe eo akaiky mivavadinao io sanjavatra voasikitra io na izy eny fa na dia anatrana am-piangolana zay fanaovana sanjavatra voasikitra io voasokotra io dia mazava ny tenin'andriamanitra hoe raha makatosy manaiky an'izany tsika dia zao tsy hinana ny fahasoavana eto amin'ity tany ity fa ady gotana fantrano ary misaotra an'andriamanitra moa paster fa manomboka miamalalaka ny fitoriana filazantsara ary mihitsika fa retolona zay manaraka nle tenin'andriamanitra zay ambarantsika reto a dia anomboka hiampitany amin'ny fahasoavana anomboka nrehefa iainany hoe fitahina eto amin'ity tany ity paster eo amin'ny andrin'ny fahateram-boroapolo dia ozy ny soratra masina hoe mitandrema ianareo fandrao manadino ny fanekeny Jehovah-andriamanitra reo zay nataony taminareo ka manao sary zavatra voasokotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra zay fanandrarany Jehovah-andriamanitra ho anao fa Jehovah-andriamanitra ao dia afo mandevina eny andriamanitra sary-piaro raha miteraka sy olo-jafikoa ianao ka efa mitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary manao ratsy ka manao sary zavatra voasokotra araka ny endriky ny zavatra na inona sy manao ratsy io masiny Jehovah-andriamanitra ao ary mampatezitra azy dia miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona ho anifa vetivety foana dia ho fongotra tokoa ianareo tsy eo amin'ny tany zay eleanareo hitan'ny Jordana no lovana mba misy toke tsy maro andreo ianareo fa haringana tokoa io zany pasteur tsika moa dia niteny manao hoe ny dogma na ny doctrine nentin'ny Mosesy dia tsy mba nianarana tany amin'ny sekoly baiboly maro isan-karazany tsy mba niofana tamin'ny hoe nisy vazava any Amerika nakany Israely ka nanofana azy na hoe nisy missionnaire malaza anankiray avy aty Afrika ka nakany amin'ny tany efitra nampianatra Mosesy fa Andriamanitra mivantana mihitsy no miteny tamin'ny Mosesy ary Andriamanitra mihitsy no miteny an'izany manao hoe ny fomba hitenenako a Mosesy dia mifanatrika tahaka ny olona ozy miresaka misakay zany fa nytenenan'Andriamanitra tamin'ny olona kosa dia tamin'ny alala mpaminany na tamin'ny alala mpisorona fa Mosesy zany hafa mihitsy zany hoe ny doctrine ny Mosesy zany zay entiny eto dia avy amin'Andriamanitra mivantana araka ny teniny pasteur Alvarez teo ka raha vao miresaka an'izany tsika eto dia hevitr'Andriamanitra zany resany eto pasteur miteny izy hoe mitandrema ianareo aza manadiny fanekena zany hoe misy fanekena zany zay
nataon'andriamanitra tamin'ireo zanak'israely reo a zay ho amafisitsika amin'ny toko fahadimy raha-pitso ny fanekena io fa meko votoatiny fotsiny zany olona ny hoe le resaka fanompo-tsampy rere olona le resaka fanompona andriamanikafa rere olona lay resaka mekohaka amina sary-javatra voasokotra de tena alan'andriamanitra mihitsy imbe dehibe pasteur no mivavaka ho ana lehilahy sy vehivavy manana problème resaka torimaso de manana problème any am'kibo ary ohatra mifandray foana le izy zao le fomba fifandraisan'izy ireo ny olona anankiray ohatra hoe manana olana amin'io resaka torimaso zany hoe tsy tena mahita tory ara-dalàna de vao matory indray nefany a de manofy mialatsila ohatrany hoe manofy miaraka amina vehivavy na miaraka amina lehilahy ohatrany hoe vadiny mihitsy zany le olona dia miara-matory amin'eo de zao zavatra mitranga reny olona manana problème resaka nofy ao anaty torimaso reny a matetika dia misy olana io miresaka ara-pitiavana na gidagida lava ao anatin'ny tokantrano ao miada mivady foana reo isan'andro miady mivady ary nefarany io tsy maintsy mefarany amin'ny fisarana io raha tanora zazavavy ndray mitratranyio le hoe ozony sampy ozony ty sary zavatra voasokro ty de mahatonga le hoe fanilikiliana ara-pitiavana miaraka amina lehilahy izy na miaraka amina vehivavy de tsy raikitra mihitsy nefa mifankaty be ry zareo de lasa tratrany hoe karazana tsatoko ara-pitiavana le zazavavy kely tsara tarehy na le tovolahy kely tsara tarehy vokatr'lay ozon'lay fanompo-tsampy sy le ozon'lay fanompona ty sary-javatra voasokotra ty de mandrakariva zany fisehoan'izy ireny pasteur alvaresa misy aretina ao anatin'ny kibo atao anatin'ny kibo le olona ato mizatra ohatran'ny hoe mizatra ohatran'ny mandendre zany ao anaty kibo de io zavatra mandendre io nefa raha tsaboina any amin'ny dokotera io a manao zay tratrany io am'izao fotoana zao ohatrany hoe tsaboina any amin'ny dokotera de tsy voatsabo mihitsy io tsy voatsabo satria tsy hitany raha deo izy io ary na ny dokotera aza de valalanina mihitsy hoe tsy hitato fa mahafinaritra moa zany misy dokotera miara-miasa amitsika pasteur any amin'ireny hôpitaly maro samihafa reny rehefa tsy hita le izy de izy manao hoe ndana itaori amin'ny vaony olo kozy any no mapety an'io vavaka ny ilainy io fa tsy hitaty amin'ny radio io de fiaraha-miasa tsika ndray koa misy vanim-potoana misy zavatra ohatran'zany a hoe misy ilana dokotera de miteny ndray tsika manao hoe mandany atany amin'ny dokotera fa tsy mety io ny zavatra rehetrarehetra zany miara-miasa aso ho an'izay tian'andriamanitra misy ilana dokotera fa misy zavatra tsy ho vita amin'ny dokotera mihitsy zany hoe mandroaka devoly zany tsy nampianarina zany ny dokotera afa-tsy reo dokotera voahositra manokana any am'zany anga hoe mpandroaka devoly namana ihany ko izy fa tsy nianarana tany amin'ny école manokana momba ny fianarana momba ny resaka mpitsabo zany ka eto amin'ity le resaka le hoe mahatonga ny soratra masina miteny hoe aoko fantatra fa tsarovy ao am-ponao fa jeova izy rery any no andriamanitra de tardi fa voavady am'izay faneken'izay le olona be lehibe no manana problème ary ny akamaron'ireo tokantrano mikorotana nanao fanekena teo ambony pilipitra nefa aveo mikorotana zaho a nisy zavatra nampalahelo anazy sady mampimemo ila izy mampalahelo no mampangorangoraka be ty zavatra tataraiky aminao ty zavatra mariny ty indre mandeha tao amin'ny toerana anankiray nisy mpivady kely zany a nanana problème tokantrano de rehefa nana problème tokantrano zareo reo de nalamina de nefarany a nentin'le mpanompon'andriamanitra teo anatrehan'ny mpandray fanasan'ny tompo satria samy mpandray fanasan'ny tompo ry zareo de nampanaovina fanekena teo de nalamina zany efa nalamina tany amin'ny sisiny de ohatrany hoe lamindamina le izy de nampanaovina fanekena am'izay teo amin'ny pilipitra de natsona le rangah ianao ve mbola tia ny vadinao de ozy le rangah za tompoko de tsy saraka mivadiko mihitsy mandrak'izay fa efa nikeko teo anatrehan'andriamanitra io ary mandrak'izay mandra-pialaka eto ambonin'ny tany de tsy saraka mivadika ao tehaka mirefitrefitra no nandraisan'ny olona azy natsona indray raha matoa ianao ve mbola hanambady ny vadinao ary manaiky eto anatrehan'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra fa mbola hiaraka ny vadinao de ozy le raha matoa za tompoko de tsy hanambady an'io tsony mandrak'izay eto anatrehan'andriamanitra tsy eto anatrehan'ny mpandray fanasan'ny tompo tsy hanambady an'io tsony atompoko mandrak'izay mampalahelo be izy pasteur le anankiray zany hoe za tompoko hanambady azy mandrak'izay fa ny anankiray any amin'ny valy teny hafa mihitsy
de rehefa tena jerenao mahatonga ny zavatra io pasteur Alvarez de aty amin'ity le ozo mifanompontsampy sy ty resaka fiekofana amin'ny sariny zavatra voasokro ty misy fiatraikana nefa ny olona zany ozy izy le bokiny mpitolo teny toko vavalandeny raiky ambe folo hoe sangy tsy valiana vetivety ny ratsy ataony olona de zany ny fikirany amin'ny ratsy zany hoe misy olona zany mikikitra amin'ny ratsy any de ohatrany hoe mety ny fandrarana ataony aloha ianao ny anatin'ny folo taona 10 taona mety ny ataonao tela mbe folo taona ohatra hoe manompo sampy ianao ozy ianao hoe tena ny azo zazo manompo kalanoro mety tsara tena za mahita pasteur nisy vahiny anankiray tsy olona eto Madagascar izy io fa vahiny nanatona anazy za mihitsy no resaka taminy de io vahiny io mpandraragoavana eto Madagascar eto izy io manan-karena tena manan-karena manam-bola manana ny tranony efa tsy tahisa tsony dia ndray mandeha verevitra izy satria efa manomboka akikisany devoly ny taolana mitranga itaolany nofony io zany mitranga le taolana efa miala le nofo ny tratrana kansera mitongony anakiroa de za moa manadiady azy eo hoe inona le antony mahatonga ale izy de tsy voatsabo le izy de rehefa miresaka izy de zao ny teniny manao hoe za ozy nandritra ny 7 taona teo eo zay nanombo kalanoro ary mieriny le kalanoro izy de napanakarena vetivety ary nanao fanekena tamin'io kalanoro io de ny zava-doza nefa pasteur izy te hiala fa tsy afaka tsona satria ny zanako zao no ataon'io kalanoro sorona ohatrany hoe milalao miaraka aminy zany le zanany amin'ny alina de raha voakotabaisina de mitady amono an'le ray aman-dreny lasa ohatrany lasa nama le kalanoro mihitsy zany le zaza zany am'izao fotoana zao de le rangaty tsy neto sitrana tsony mihitsy de izy le manatona hoe ivavaka io de misy feo miteny aminy mana hoe mialatsiny am'ty fiteny fa zay mihitsy le izy hoe manapozy ala fa ho faty ala manomboka mivadika aminay ala rehefa nazo areny ala io tetaviny lahy io de efa manapozy ala fa tatarainy eo zany maty ny rainy maty ny anabaviny maty ny vadiny de le rangaky kisan'ny cancer vokatry le fanompontsampy ka io ny olona manompo sampy nandray ohatra hoe mitady vola ianao na manao business ianao na manao fandrarana anakiray de milalao amina miliara aloha anatin'ny 7 taona 13 taona misy ao anatin'ny 7 taona fa ny tantara mbola mitohy fa ren'olony reny avy eo miteny aminao fa ratsy fiafara reny pasteur Alvarez ary za de miteny raha misy olona tratran'ireny am'izao fotoana zao hoe nanao fanekena ianao tamin'ny kalanoro nanao fanekena ianao tamin'ireny dadarabe maro isan-karazany reny tany ianao naka ohatrany hoe fitaizana fandroritana karena de mbola mety be ny ataonao de ozy ianao hoe tsisy ilana fivavahana zany ranga tadito io teny ty fa imbetsaka ny nahitako an'izany pasteur imbetsaka nahitako an'izany na mpitondra fanjakana ambony io na olona manam-pahefana io ka milalao ody na milalao fanafody ratsy petraka eo ianao 3 taona 2 taona 2 taona fa mitsingidina eo ianao fa mafy ny fitsingidinanao eo am'le toerana io ny fialanao am'le toerana miaraka amin'ny fahafahambaraka zany io pasteur Alvarez tena ohatrany hoe mety aloha izy aloha totrany tsisy matsiaro tena rehefa mety ny atao tsinona ka fa ity baiboly ty tena mariny ty pasteur Alvarez tena mariny ty ary tadiditsika tsara ny tantaran'ny Nebukadnezara Nebukadnezara moa leo amin'ny bokyn'ny Daniel lay ny tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe nandefa faminanian'Andriamanitra hoe ianao de alefa ny anaty any ianao de tahaka ny ondro sinomby ianao inana bozaka manahitra mandra-pahatonga sainanao ka afantaranao fa Jehova lay pariny lanitra sy ny tany izy no Andriamanitra de nandefa tany nandritra ny 7 taona ny Nebukadnezara ny hoany lasa ohatrany hoana vampira lavabe de bozaka nany ohatran'ny omby io tonga sainga rainy taty aoriana hoe Jehova marina izy no Andriamanitra de ozy Andriamanitra manao hoe averenao amin'ny toerana izy satria fa niaiky taloha izy zany de tao anatina fanompontsampy ary nanompo sariny zavatra voasokotra be le eo amin'ny Daniel toko 7 le nagana sary olona volamena be ngarainy de io na sainy notompon'ny ny olona rehetrarehetra akoatra ny zadaka sy misakarabedenyko tsy lety nekoka tamin'ny sary io de izy ny lehibe nekoka any fa ny faizin'Andriamanitra izy tao arinany io faizin'Andriamanitra izy tao arinany io ary zany ane re olona no hitandremana atsika hoe hitandremana hoe
raha mbola mahalala sitrapon'andriamanitra ianao na dia tsy manana na inona na inona azy aloha tsy mitady vonjy amina resaka fampotsampy zany aloha tsy mitady vonjy amin'ny resaka fikikisana tapaka zany na hoe maka randroano kely any amin'ny doana makamaka tany fotsy kely tanytanyravo kely dia ahositositra kely dia maka tatelikesy bombo kely dia iny atao fanatitra tsy fatao rehefa le fanekena nataona teo anatren'andriamanitra fisy no andriamanitra zay tazona mety tsy mitovy hevitra aminay amin'izany ianao fa zany no marina ary zany no lalana hitany andriamanitra atsika ianao le kikisan'ny aretiny regny ny kibonao manomboka misy de volo mitolona anao manambady anao amin'ny alina tsy mahazo aina ianao am'izao fotoana zao fa misy atra ohatra mivoto zany ohatra ny biby mivoto ao anatin'ny kibonao io ireny ny atao ozon'ny fantompotsampy pasteur tsy afaka le olona raha tsy vavaka ihany na iodina na izy io na iodina na izy io na tsabona any Inde io na ho any Maurice io na évacuena ny Bordeaux io na ho alefany Canada io vavaka ny olainy io tsy maintsy vavaka ary ino moa le tsy maintsy vavaka tsy maintsy miverina manompo an'andriamanitra ozy izy ny baiboly nivakitsika tao amin'ny Deutéronome toko 5 teo kanefa ozy kanefa ozy raha iverina ianao amin'izany andro zany de amindra fo aminao ndray Jehovah andriamanitra eo zany hoe nateo azy zany rehetrarehetra zany ny mahafinaritra amin'io andriamanitra io pasteur Alvarez raha misy olona miverina de ho raisiny ndray de mamela heloko an'izany olona zany andriamanitra pasteur Alvarez iny ary andeo ivavaka sika pasteur ary maraparana an'izay mino fa ampy zay ary maro tamitsika nandray zavatra tao anatin'ny zay fampianarana zay mbola toizy asika zay manaraka pasteur satria mbola be deabe ny zavatra azontsika resahana momba zay hoe fanompontsampy sy ny vokadratsiny fahafatesana sy ny fiainana ny ozona sy ny fitahina fa aloha tsy tonga ny nalatsika androandro fa ivavaka sika am'izao fotoana zao isorana ny tompo zay fampianarana zay ndo ary ivavaka sika tompo raha eo dia misotranao zay ny am'izay fampianarana lehibe zay nomenao anay dia ny amin'ny zanak'Israely ianao tokoa dia andriamanitra sary-piaro afo mandevina ary ny voninahitra ao tsy menao ny sary-javatra voasokotra ary voninahitra ao tsy menao ny hafa tompo raha misy am'reto rahalasy anabavy reto am'izao fotoana zao tamin'ny tokantrano-tany mety tsy nalalatra am'izay fa nanompo ary nanangana sary-javatra voasikotra na eo tokotany na tany aloha tany efa nanompo nanaja ary nivavaka tamin'izany sary-javatra voasikotra zany na sarina lehilahy io na sarina vehivavy na sarina biby androany tompo dia mamindrafo am'izao tokantrano zao nao ny amin'ny fanompontsampy misy tokantrano am'izao fotoana zao tompo tratra zany ozona fanompontsampy zany marary amin'ny anatin'ny ila kibony ao misy zavatra mandehandeha ny kibony amin'ny mazanak'andriamanitra am'izao fotoana zao dia lesoko ny fahefana manodidy am'izao fotoana zao ny ozon'ny fanompontsampy ny herina fanompontsampy miala am'izao rahalahy zao miala am'izao anabavy zao ny herina fanompontsampy zay mikorina anatin'izao rano zao rahalahy zao rano zao anabavy zao mitondra aretina miverimberina mitondra aretina mapitapita avy any amin'ny ray aman-dreny amin'ny ray tapoany amin'ny anarany Jesosy miala zany aretina zany miala ny aretina vokatra ny fanompontsampy ny ozon'ny fanompontsampy korotana tokantrano ny fahantrana ny fisaraha-parana badina vokatra ny fanompontsampy miala zany asana devoly zany miala amin'ny narana Jesosy miala amin'ity trano ity miala am'izao anabavy zao miala am'izao rahalahy zao amin'ny narana Jesosy tsy manam-pahefana ianao satana resy anao satana potika anao satana menjery anao satana tola anao satana may anao satana amin'ny narana Jesosy ary zao dia manambara afaka zao rahalahy zao afaka zao anabavy zao sitrany zao rahalahy zao sitrany zao anabavy zao sitrany zao zazy zao sitrana amin'ny narana Jesosy misaotra Jesosy hony amin'ny fanafahanao misaotra tompony amin'ny fampianaranao androany ny voninahitra dia honao rery amen dia ohatr'izay ny fampianarantsika tamin'ity androandroany ity raha sitrapon'andriamanitra dia raha bitsindray toizantsika ao amin'ny toko 5 afinaritra be ny ao amin'ny toko 5 satria dia mamerina ny resaka didy folotsika raha pitso dia ho resantsika eo ny toyan'izay resaka izay satria tsara ho fantatsika tsara be dia be ny olona ndraindray ao anaty fahaverezakevitra lalina noho ny tsy fahalalana amin'ny tenin'andriamanitra dia mandany vola ianao amin'ny fitsaboana kanefa andriamanitra miantso anao andriamanitra tianao fa tsy maintsy mifarao amin'andriamanitra nefa rahanao raha mbola tianao no velona manoloanandreo aretina maro samihafa zay any anatin'ny kibo fahaseporanao anatin'ny tratra io aretin-damosina tsy mitsatra io misy resaka sampy eo ambadika izy io pasteur ary eo aretina mitovitovy ao anatina fianakaviana dia avy amin'ity resaka fanompontsampy resahan'ny baiboly ity vonina nampy anao zahay na manatona ny mpanompon'andriamanitra any amin'ny toeram-pivavahana misy anao any dia mino fa ny pasteur anao dia
resy lahatra ihany koa ny amin'izany fahamarinany tenin'andriamanitra zany satria baiboly raha ihany moa no resana pasteur dia misy an'izany eo anatin'ny baiboly rehetrarehetra ho an'andriamanitra ny voninahitra samy ho tahin'ny tompo ho tratrany manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesisy ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur randriary malala heritina davidson sy ny pasteur tovinarivo tre marivony manasantsika rehetra tompoko